Faltafahoana amin'ireny ny tompo klasy tovovavy ny tenako amin'ity ariva ity manasanao araka izany izay eto amin'ny fahita lavitra matv anaraka hatramin'ny farany vaovao antsika tontolo ny politika avy hatrany ve isantarantsika ary ny fotoanantsika amin'ity ariva ity nany hevitra mikasika ny raharaham-pirenena androany ny profesora Ranjeva Raymond mpanorona ny hetsika vonjy na ny HVA nambarany ary fa mbola marary ny firenena ary ilaina ny fanasitranana fanadidina avy hatrany. Mbola marary ny firenena hoy ny profesora Ranjeva Raymond mpanorona ny hetsika vonjy olaina hoy izy ny ifandrifian'ny olana sy ny vahaolana nosoritany fa raharahany rehetra ny fanasitranana ny Madagasikara. Kasika ny fanasitranana firenena na processus de guérison dia tia nosoritana alohan'ny zavatra rehetra fa zany fanasitranana zany dia tsy vitavita foana na mandeha ho azy na raikitra ao anatin'ny ray volana satria etanimpo sy hafanampo tsiray. Fanasitranana dia sady fanerana sy fanantanana ny daolobe no asa-pitiaroana manetsika ny mety ery rehetra eto amin'ny firenena hiroso amin'izany lalana izany. Manohana ny fisian'ny feonana tampony eo amin'ny filoham-panjakana ny profesora Raymond Ranjeva. Feonana tampony izay efa nangatahan'ny hetsika vonjy ny fisiany nanomboka amin'ny volana aogositra 14 Tsisy raha mpitondra fiangonana sy ny iaga ty raha goava atrean'ity ary azo zay rehefa tamin'ny resasa tamin'ireo ny filoha-pirenena teo aloha izy telo lala dia tamin'izany fotoan'izany no hiverina fa ilaina ny ahafantarany vahoaka tsy vakivono zay fandeha miresakao amin'ny alalan'ny fampielezam-peo sy tsy fahita lavitra. Tsy dia izay resaka fampielezam-peo sy fahita lavitra no manahiratra fa zavatra voalohany amin'izay resaka mangarahara. Misy fomba samihafa ny firesana mangarahara fa tiany fantany inona ny resahana atao. Nosokadina indrindra ireo nandritra ny famelabelaran-kevitra ny tanterahan'ny mpanorona ny hetsika vonjy tetsy amin'ny Laroton tetsy Besarety.